Ilani tamangamangu sarumantu nirauna funenani ulumasineye aizan timbawani riana. Ilani tamangamangu sarumantu nirauna funenani ulumasine aizan timbawani riana. Nadi natafaine azamba tao itsuniwa rafikazonani tsane ni sisa nampanirina riana. Nadi natao faine azamba tao itsuniwa rafikazonani tsane ni sisa nampanirina riana. Na izao na ianao mandalo fampivahiny tsy misy onineto kaoka maiva melariana. Na izao na ianao mandalo fampivahiny tsy misy onineto kaoka mba ifamelariana. Rasendra kavelontsento nilaozany avatianao tombondalana reny azy isika zambola hoany rianonao. Rasendra kavelontsento nilaozany avatiana tombondalana reny azy isika zambola hoany rianona. Ilani tamangamanga sarumantu nirauna funenani ulumasine aizan simbawani riana. Araka ny fotoana fanomezana moa mandraika ny folo dia isy zay isika tokony mivoaka tato amin'ny CGN fa misy fandalinana izay tsara fantatsika rehetra mba mirafikely azafady mba misy afaka mandiky an'le tsy mahazo amin'ny teny gasy. Dia ambonimora zay fa manodiditra ny an'ilay fiangonana ny ankalana vaovao. Dia rehefa diniana dia aleo ny fotoana manokana ho an'ny fanaovam-beloma sy ny fesipesim-po manokana dia taina eto amin'ny CGM. Dia rehefa vita ity fotoana ity dia misy fotoana manokana koa izay mariatsy amin'ny fanfara sy ny percussionniste dia izay tsika zay vao miainga mandemakana amin'ny fasana. Izany hoe mety ambony ambin'ny folo sasany io izany raha eran'izitsika miala eto. Misaotratsika rehetrarehetra izay tonga amin'izao fotoana izao aminay amina manokana dia mbola manokana mihitsy ireo dia miezaka hatramin'ny farana zany amin'ny toerana nametrahany dia tazomiko izy dia merci beaucoup ireo d'avoir toujours eu confiance en moi. Dia ny zany manolotra antsika ny tohiny ny programmatsika rehefa misaotrandrano misy tsay maromaro zany raha tsika farana amin'ny voleu tiana aza voleu ny velopasiny maty sy miara-mipetrapetritsiny be ty no iarahantsika amin'ny farany fantatro tsara mihitsy raha ny fahalalako azy fa fanindriny ty zavatra ty iarahana amin'ny mpanakanta
iarahana antsika rehetrarehetra tapaka sy namana dia toy izao ny fandarom-potoanantsika misy zany zava-maneno sy mpihira oelany alanina faraisam-pitenenana dia amin'izao voalohany izao mangataka ho an'ny antseta andray ny toerana eto eo ampiarasana amin'izay i joary iary zany andray fitenenana eto ambany mandritra zay faraisam-pitenenana azy aty efa mangataka sady ny jazz club andray toerana itsebo misehatra azavady mirakanao Vetsy le marika fotsiny ny hira rehetrarehetra izay atao eto dia hira angatan'olo eo foana rehefa misy événement tonnerre dia soatra zareo rehetrarehetra zany mamaly le izy fa io
sy mpiraita-po aminy nareo comité directeur ny CGM nareo mpiasa sy mpiara-miasa rehetra ao CGM mpampianatra ny mpandraharaha isika ny ao amin'ny Goethe Institute avy amin'ny Johannesburg sy ireo rehetrarehetra avy eo amin'ny Goethe-Tsaintono isika hainao raha-matotale amin'ny fampianarana ny teny allemand sy ny mpampianatra allemand rehetrarehetra isika mpanakanto tafavory eto tompoko lasy tompoko vavy tonga tsy mandray fitenenana ny tenako Henri Langenerenana mpitarika ny compagnie Joary mpanao teatra tamin'ny taona 1970 no nanaovako voalohany teto amin'ity sehatry ity mbola nisy lavalava hiatrery tamin'izany nisoratra teo aloha hiarana aloka amin'izany re rakoto fra no misodina tantarany lanaovana marionnety tariana metteur en scène allemand hollandais zay Peter von Classen rakoto fra misokasodina tele ambony tele connu teatrim-pianoteny ambany teo mpiasa ministère kolotsaina milalao marionnety compagnie Joary milalao marionnety sy mandeha lanto volafotsy mandeha sy mihira farampofaram-polo sy mandatsy nahazo raha fito raha zay nateraky ny tatako sy ny reniko fa valo raha zay nanomboka tamin'izay fotoana zay ny ampianao sosika ary ny raha enina tsy mitantaraiko ny ampaharivo ny zavatra mitantaraiko ny raha olona fa fantatry raha olona taolony atsiprim-piainako rehefa misy olona anaty miresaka aminy rehefa misy olona misy dia miresaka amiko ka raha mitantarainy eto ny farany resako taminy dia nangatako an'irety sezo reto ho anaovako festival natao amin'ny olona hôtel de ville tsisy saison fa reto amin'ny bataiko reo reto maintimainty rehetrarehetra ho alaiko reo raha olona anaovy dia saika nitsangana nanao spectacle tato fa ny seza rehetrarehetra tany amin'ny salina ndray no navoaka nanaovana spectacle tato fa ny seza tato nalaiko nentiky tany amin'ny nanaovako ny fampisehoako zay farany ny resaky zay setra inona dolo moa nangatahana tamin'ny raha olika namena hoe to tsy zay mifipetraka ny fanontaniana fa hoe inona moa no nangatahana tamin'ny raha olika tsy nomena dia leritreritra zay alahady latsinainy talata alahaby alaka misy zao andevony zao mbola meritreritra inona nisy tsy maintsy misy zavatra ray nangatahako tamin'ny raha olika tsy nomena fa tsisy ny reto a tsisy nameno dolo nameny zany hoe zavatra ilainy ato anaovana fampisehoana fa nameny any raha lahako ny maty ary mino a fa be telobe isika nohatra n'izany fa tsy zarery no miangarany ohatr'izany fa ny olona miary anasa tambiny rehetrarehetra dia mino a fa natao nohatr'izay ny zavatra mba nofo za tsy tena hoe zavatra angatahako satria tsy manana zo angataka ninina mba nofoko te zao ory reto a tsaiko na misy mpitondra fanjakany na misy faitsika ato atao mba sina zavatra ray mipetraka asa tony efitra antony sa le fikambanana fa raha zany dia io totobato miakatra io atao hoe totobato fa zaho a tsy manana zo angataka an'izany na alely an'izany atao totobato e caron saozy
tsy fantatrona trano ray na mba mipetraka eto amin'ity fireneny ity mba isaky mandalo eny olona dia hoe fa izy ty mba iaho io atarehany cercle germano malagasy namizo fotoana maro ary nopirana anarana be be malaza eto amin'ity fireneny ity zany lehilahy zany zay ny ana mba nofika raha ohatra ka misy manomona an'izay hevitro zay za vola niasatra amin'ny farany ampandresenan'izay za tsy manana zonin'inona tsy manana fahefanana inona anao an'izay na ato amin'ny CGM na eto amin'ny tanàna Antananarivo na eto Madagasikara fa mba nofiko zay ampitaiko zay dia raha ohatra moa misy manoana dia zaho hiady hatramin'ny farafofonaiko mba hatateraka an'izay sotra
in the sky, and out of the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, what do you do? Verily saying, I love you. I face crying, I watch them grow, really much more fun I've ever known. I'm afraid for myself. What a wonderful world. Yes, I feel myself. What a wonderful world. Oh, Sono just clever music. Tsy veriverina zavatra fampiasana ntsony satria fantatra ny fitiavan'ny oleo ny kolotsaina malagasy. Ny kolotsaina ny endriny rehetra na ny sary na ny hira na ny sary sokotra amin'ny endriny rehetra na ny dia tao anatin'ireo daholo zany. Tao ny fikarakarana an'ireo mpandarà amin'ny lafiny ara-kolotsaina ihany koa izay nalifa ny tany ampita mianatra mba hampiroborobo anampy hampiroborobo ny kolotsaina malagasy. Tao anatin'izany koa ny fanofarana ny tao gazetika izay nolofosany be dia be mihitsy ary nandritra ny taona maro dia mangataka zao ny solitena ny mpanao gazety ara-kolotsaina mba ny fitenenana. Aorianan'izay mangataka ny tariki-arajery yakatra sehretsy aorianan'ny tariki-arajery dia mangataka ny niesin'oleo mba ny fitenenana eto fazafady. Vedi per una visita già fatta? Allora c'è un magata che era zero, già di agata sera. Tsy maintsy andray teny faran'izay fokely raha jery raha tsy hiteko amin'ity toerana ity dia tsy raha jery dia teadika amin'ny teny fofotsiny hoe ny fahalasana ny zoky olo dia hoe ho antsika artista mpanakanto mifankatiavy sika ry zalahy ohatra ny tiavana antsika zay fotsiny.
Tema comunidade pela niñez no jogo, caminhando com os papães de na debataração de Jerusalém, de o Vaticano na Welt von den Morgen an den von den Nichten Sophie und Lili. Wir können es noch immer nicht glauben, dass unser Onkel und Patenonkel Ecke tot ist. Obwohl er so weit weg von uns lebte, war er unser ganzes Leben ein treuer Begleiter und stets um unser Wohlergehen bemüht. Er hatte ein großes Herz.
Hecke hat es die letzten Jahre in Madagaskar, weit weg von seiner Herkunftsfamilie, auch nicht immer leicht. Nachdem beide Schwestern zu früh verstorben waren, musste er sich alleine um seine alte, kranke Mutter kümmern, die im März diesen Jahres verstorben ist. Er war ein unverwechselbarer Mensch, liebenswert in seiner direkten, manchmal tollpatschigen Art. Da blieben Meinungsverschiedenheiten oder Reibereien natürlich nicht aus. Meistens konnten wir diese aber gemeinsam lösen. Unser Wunsch ist es, dass er einen guten Weg auf seiner letzten großen Reise findet und nichts zwischen uns und ihm in der Ewigkeit stehen möge. Wir werden ihn nie vergessen. Er wird immer in unseren Herzen bleiben. Sophie und Lili Kaden. Zao dia mangataka ny tarika iainako zanaky vaovy izay tezaina teto amin'ny cercle germain malagasy. Anisan'ny tarika tena nakafizy voalohany tamin'ny fotoanako. Aorian'ny tarika iainako dia mangataka ny ramatoa tany fampianarana eto amin'ny cercle germain malagasy ny fitenena. Dia aorianan'izay mandritra izay fandrisam-tenena izay no mangataka kely ny PGC zay amin'ny toerana eto Amboditsiry. Ty hira ty zany dia tato amin'ny Césaire no ilana azy voalohany dia mino aho fa mety mahay an'ity hira ty deo tsika rehetrarehetra dia aleo mba hiara-hira ty hira ty tsika rehetrarehetra mba tongotra tsy voarazy. Itoanan'io raha ede, itoanan'io fa matahotsy, itoanan'io raha ede, itoanan'io fa matahotsy emo. Uli famantane male, benedire fumare, tuana ni una uene, tuana ni un famatauze peru. Sala caura uene, sala caura uene, sala caura famatauze peru. Timavani misurugu kapana kema mani luzi isaumali lo iali patina idua kaine tani isaumali misulu ele mandani tanaju manega usiaba tiana ketima fuelemu Uniformitane male, merezilia kumare, sana kaura wele, sana kaufa mata uteleru. Timavani misurugu tafana kema vani lusi isaumali no, niali fatina idua. Timavani misurugu tafana kema vani lusi isaumali no, niali fatina idua taingetani isaumali
toute classe et toute phase, il a la signe de féminine. Sensibilité, contribution. Une française de croisée. Le Guatemala qui éloge à l'endroit de Gerhard Olszewski. Le Guatemala amour du prochain. 5 Nias. Israël, Isa Nuna, la Tchadjessa, en prochaines années, en tout la visite. Mesdames, Messieurs, chères familles Olszewski, chers collègues, chers amis, c'est une bien triste journée que nous devons vivre aujourd'hui avec la disparition de notre regretté collègue et directeur, M. Gerhard Olszewski, cette semaine. La disparition de ce collègue est d'autant plus dure à accepter qu'elle a été subite. Outre ses qualités humaines reconnues par tous, M. Gerhard Olszewski était un directeur épris de son métier, un homme de grande qualité, un collègue sincère et toujours présent lorsqu'on avait besoin de lui. Quelqu'un de foncièrement bon qui avait mis en pratique l'amour du prochain. Il était toujours prêt à aider, à conseiller, à discuter, ce qui faisait que sa présence était très sollicitée dans des situations diverses. Il va nous manquer beaucoup. Nous sommes toutes ici au CGM très reconnaissants envers lui pour tout ce qu'il avait fait pour nous et nous garderons un souvenir impérissable de sa présence parmi nous. À vous, Madame Nandi, à vos proches et à vos parents, amis, j'adresse toutes mes sincères condoléances. Merci. Italiano, Tensei, ma sempre facevano male che sentia sanando anche allemand. Si dichiarate o combien fa 2 anni futtuate. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie Olszewski, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Freunde und Freundinnen. Ich wünschte mir, dass der Grund, warum wir alle versammelt sind, ein anderer wäre. Dieser Moment kam für uns alle zu früh. Fassen kann es wohl keiner. Gerhard Olszewski war nicht nur unser lieber, langjähriger Institutsleiter, der auf Bereitschaft, Organisationstalent und effiziente Arbeit viel Wert legte. Er spielte auch die Rolle eines verständnisvollen, hilfsbereiten Vaters. Er stand immer mit Rat und Tat zur Seite. Jeder im CGM hat sicher mindestens einmal die Erfahrung gemacht, eine wertvolle Hilfe von ihm bekommen zu haben. Dies alles tat er mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie einem heutzutage nur selten begegnet. Die Nächstenliebe hat er in seiner Arbeitswelt in die Praxis umgesetzt. Das CGM lernte ich 1985 als Schülerin kennen und war irgendwie sehr stolz, das damals noch kleine Institut zu besuchen. 30 Jahre später habe ich als Leiterin der Sprachabteilung angefangen, mit Gerhard zu arbeiten. Stets hatte er Verständnis, Verbesserungsvorschläge, offene Ohren. Auf die Frage, darf ich kurz stören, antwortete er immer freundlich, du störst mich, dafür bin ich da. Diese sehr gute Zusammenarbeit mit ihm hat nun leider nur 2 Jahre gedauert. Wir wollten im CGM gemeinsam noch viel verbessern, erreichen. Aber leider gilt, der Mensch denkt, Gott lenkt.
Wir sind Gerhard für alles, besonders für seine Nächstenliebe, sehr dankbar. Außer schwer fällt uns allen jetzt Abschied von ihm zu nehmen. Er hat eine riesige Lücke im CGM hinterlassen. Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und sprechen Ihnen, Frau Land-Olschowski, seiner ganzen Familie unser allerherzlichstes Beileid aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Grazie mille mbola tsy volony ny TJC dia hotoizantsika ihany ny fandaharam-taona zao dia mangataka ny Madame Stéphanie Cassinard solitaine de l'Institut à Johannesburg amin'ny firenena aorian'izay misy an'Andriamatoa Rambesujens talian'ny Madagasikara tany Allemagne ndray firenena ko dia aorian'izay faradonana saratra mandritry izay fotoan'izay dia mangataka ako andrakolony irany nono izy ty zay raha teto izy na mieriny hoe izy fa tsy tonga irany hoe lay masoandro. Chère famille Olschowski, chers bureaux et chers collègues du CGM, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande consternation que nous avons appris la mort brusque et inattendue de Gerhard Olschowski. Au nom du Goethe-Institut, du secrétaire général à la centrale anonyme Johannes Ebert, au nom du directeur régional à Johannesburg, Norbert Spitz, et au nom de tous les collègues du Goethe-Institut de la région Afrique subsaharienne, je vous exprime nos sincères condoléances. Par son indéfectible travail, Gerhard Olschowski a pendant plus que 30 ans apporté une contribution primordiale pour le dialogue culturel entre l'Allemagne et le Madagascar. Son travail a toujours reflété son profond intérêt et son profond amour pour le Madagascar. Son élan et son engagement pour la scène culturelle de Antananarivo n'a jamais cessé, même après beaucoup plus de 30 ans de travail dans le domaine. La perte pour vous et pour nous est grande et il est irremplaçable. L'équipe du Goethe-Institut en Afrique subsaharienne perd un collègue énormément apprécié et beaucoup expérimenté. Nous vous souhaitons du fond du cœur beaucoup de force dans ce temps difficile et douloureux. Les collaborateurs du Goethe-Institut continueront à honorer la mémoire de Gerhard Olschowski. Tena semua dia jasa terbisu dari direktur Jermani kami Allemagne kami dona lagi dia kajian bantu kata kalau bantu. Akhirnya na istudla Olschowski-nya hanya sesuatu. Mandali itu kismis mandala tanya menjadi ini sahaja itu arti pun dapat partai saya nak hanya Allemagne nak pasti. Jauh dari kalau saya nak itu dia kami mari hari ini empat dia Combattre di televisione AFD
natimir Madagaskar zany nanampir Madagaskar ary dia tourné film tamin'ny mariage misy mifaly io ka raha ohatra inareo tompoko raha ohatra tsy manana exemplaire reo za tompoko andefasany exemplaire fa mbola ny Allemagne satria any Francfort zao izy misy any Globe zaka iny akontagna ivavy directeur der Air Madagaskar, das war vor 35 Jahren, das war von 81 bis 88. Aber ich möchte auch sagen, dass ich auch im Jahre 63 war ich also ein Schüler des Instituts hier in Antananarivo und dann habe ich irgendwann studiert und dann bei Madagaskar gearbeitet. Ich bin stolz darauf, jetzt zu sagen, dass ich auch etwas Persönliches zu sagen will. Das ist eine Tochter, die ist deutsch-madagassisch. Ja, das wollte ich nur sagen, saya nanti studien buku Nadewa di Malaysia Mundo. Sambata ny fahabolana sambata raha tsy teo izy satria namisihatra ho anay ho amin'ny littérature malagasy sy amin'ny teny malagasy. L'Allemagne peut être fière de son enfant en la personne de Orsi parce qu'il est l'icône et le représentant de la fraternité malagasy-allemande. Tononkalo anankiray izay noforony voateo ampitoerana teo ho azy tiako ny ampondray nikitany ny navakavaka fa nimpita any olendry tsy nanavaka ny mpanakampo rehetra na iny nasokazany ny sanatra ny rehetra izay nikajikajy nasanany ambony ny teny malagasy izy aza moa ny safidy ny nagazy mandia mpiadanana ary nahazo tabe fa aminay ianao da bisriary.
zao dia makataky ny madame Landry firenena aorianan'izay sy rehefa tonga dia mpanao gazety ara-kolontsaina dia makataka azy koa efa vita ny madame Landry zay madame firenena dia aorianan'izay ny jazz club efa manay ny toerana mandriny firenena azy. Je suis très émue de vous voir tous aujourd'hui dans cette salle pour rendre un dernier hommage à Igor Petrovski. Je suis aussi fière de savoir qu'il a de nombreux amis à Madagascar. Depuis plus de 35 ans, il n'avait qu'une passion en tête, c'est d'aider et de soutenir ce pays et surtout les artistes malgaches et sa culture malgache. En somme, c'était un grand homme de la culture. La majorité d'entre vous l'ont côtoyé depuis le début de votre carrière. Il a même vu beaucoup certains d'entre vous s'épanouir petit à petit dans cet univers. Du travail acharné et de la passion ardente, il a ainsi pu s'imposer. Durant toutes les crises que Madagascar a traversées, il a toujours été présent, avec l'appui inconditionnel de Goethe Institut. Il n'a jamais lâché prise et a mis à votre disposition le centre pour continuer à promouvoir la culture malgache, touché également par ces crises. Il a cru en vous et j'aimerais que vous continuiez à croire en lui et à ce centre. Nous regrettons sa disparition, mais soyez-en sûrs, il sera toujours près de nous pour nous guider et nous soutenir. Car, comme dit Pierre Belfond, un grand homme n'a pas de famille, il n'a que des héritiers, et vous êtes ses héritiers. Merci. Rato Arvelo sy Zoelson Andrindrina solon-tena ny mpanao gazety ara-kolontsaina tomboky lahy sy tomboky vavy ria tapitsatroka ny aron-dosika ny lohatevony na iarisaina vavatra ny vavy mipalaretra ny lolotra mivola-tsoky ka miavatra ny lela satria tsy sao toyjona fa fahafatesana tahaka ny Davida Mpanjaka izay nandrotsaka ny ranomasiny tamin'ny Absaloma zamana, tahaka ny Avenapolomena izay nandrotsaka ny ranomasiny tamin'ny Mavolahy, tahaka ny Kristy izay nandrotsaka ny ranomasiny tamin'ny Lazarosy, dia mety hirotsaka tokoa ny ranomasiny fijanagavina. Fomba zany dia mireto izahay solon-tenan'ny mpanao gazety ara-kolontsaina mitondra ny teny fampinoana, mitondra ny teny fampitrakana. Ny varina milon'olona ny doaseva nefa tomboky mivolany pitakaty. Ny tama manireny etapany vato reny apangina dafitany fa izay mpanao gazety ara-kolontsaina kosa tsy mba variziny nosotrano ka malahelo afokatsantany. Fa voninahitra voatonom-polotomboky ny mitsangana hajan'ny teny mijoro. Ny mijoro rehefa manana ditika hoe amintsika menakavy manao hoe abarabara ho anatadivo ny hotatadiny amin'ny ranavalo hotadiny ireo izay mitady hery tadidy fa ny adidy ny adidy dia adidy efa miraisina fa ny adidy ny tsy ery izany ny voadidy. Adidy asina andraikitra voninahitra fa pitakivato ka navarany rano fa kotoavina hatramin'ny farany. Raha mahita ny avoritsika tsy hoe tompo dia mahatsiaro fa tsy kirihatra ny ravo fa andrareziny no darabo. Manona an'izany anefa dia mahatsiaro ny amin'ny hoe na dia fitaovan-drao mainty zatra nafaravotiny lanitra ka zany maizina tsy saso ny voary manontolo. Na dia manombatomba poaly aza ny olana akabolety sy bosaka ny masoandro dia manjolonjolona fotoany izay jereny. Na dia mifendifendo aza ny tava ka mitra taotrao ny ranomaso dia tsy fanao ny janiky mikiky koa miaratsy tompolahy miarafolo tompovary. Ho an'Andriamanitra ny tena ny saotra ny voninahitra satria izy no nandahatra ny amin'izao andro iainantsika izao ho azy ny voninahitra izay ho azy efa mandrakizay amparamanona alaovano aparakatsikatsaka aparajobojobo. Ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana dia irariana
mbatsofangoloka mijoboka tangoloky ny kolokolo sopirenena fahitanevitra fatratra mba hiadana ny ambanin'anitra isika rehetra manotro sy mamevinahitra farany ara-tombokilahy izao dia tsy hay tomboko mitsirasoa tsy tafitolombatona feninahitra ny ianareo voreto ary ny ambanin'anitra ka mety lasa nyfantania manontany manao hoe fahomba ravy miady sa dia manga no mirefitrefitra iragasika eno mipoapoaka sa barobe no fididi tsy atombokolahy tsy zany tombokivavy fa lavo ny alavezana ka dia mahatsiaro fa ditsoka na maso ka mitamondrika ny loko volaka ny tongotra ka mitolefika amin'ny famidry ka hoy ny fidradrarany fony zay lao zany velomy ny lalambe avaratry iny masiny lalambe menatsiny iny soavaka tsara iny amin'ny vetsinanany iny tratrantotry ny lalambe akandrefany iny fa veromanga misy ray andamy tora tombokolahy sy tapody fa olomandry sy latsaka andrano ka tsy atinay migery intsony mivoaka ny varavaran-kazo ka hiditra ny varavaram-bato ary amenjy ny varavaran'anitra zay fonena ny mandrakizay koa ho anay mpanao gazety ara-kolotsaina dia teny tsotra toy no amin'ny tinana tombokolahy eny amin'ny hoe matina mena mamy nanao fahafaty fampeny raha tombokolahy koa hoy zahay le efa mao zay ny adidy zay tena lavidy ka dia ho tadidy ho rekety ny fahalasidiny ary dia teny tsorany amin'ny hoe mandriam-piadanana tombokolahy sora tomboko kasiragna
fananganany manjo tsy lavinaramendiky ilaitenena amizay anisany vinay tany tsy angadina anarana tamin'ny arana tamin'ny figraotrofiki nampirongatra sy nampisandratra ny kolotsainy malagasy kolotsainy gouvernement malagasy. Miarakatsika rehetra efa voatanisany namana fandibiliny teo ny zavatra vitan'olo teto ataray tanteny malagasy koa ho amin'reto havana avy amin'ny misy tany ivelany Madagasikara reto avy indrindrindrindra natevenatsika ndray endrika fiaraha-miasa zay na izy ny CGM mandramizay dia angalana reo mba ampitan'izay amin'ny telefonan'izay. Madame la chancelière de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Madame la représentante de la direction régionale du Goethe-Institut, je vois ici aussi, mais même à titre privé ou amical, une personnalité de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, Lang, Rand en particulier, vous le personnel du CGM, les artistes et les journalistes qui viennent de prendre la parole, le nom de celui dont la disparition nous réunit ici aujourd'hui restera dans l'histoire de l'émergence culturelle de Madagascar à partir des années 80. Et Gerhard Olszewski, au lieu pour la plupart d'entre nous. C'est avec Ole et à partir de la scène musicale, radiophonique, télévisuelle, discographique de la République fédérale d'Allemagne que la musique urbaine, ressourcée dans celle du terroir, a pris son élan dans les années 80. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que si l'on prend 10 artistes mondialement reconnus de Madagascar aujourd'hui, dont la musique et cette musique rattachée à ses racines, la moitié au moins sont sortis et ont grandi dans ce cercle germano-malgache. Ole ne s'est pas seulement intéressé à la musique urbaine, parce que c'est avec son concours aussi qu'on a pu avoir la dernière et peut-être encore unique aujourd'hui compilation moderne de la musique des terroirs de Madagascar. C'est un coffret de 5 CD qui s'appelait Musique House Madagascar. Excusez-moi de la prononciation, je ne suis pas germanophone. Et toujours est-il que donc, il a travaillé à la fois sur la musique urbaine et sur les musiques du terroir. Mais Ole ne s'est pas seulement occupé de la chanson. Toute la formation de la création artistique et culturelle ont toujours eu avec lui une oreille attentive et une attention sympathique. Quelque part, Ole, c'était un artiste. Vraiment. Ceux qui l'ont côtoyé savent de quoi je parle. Il a été, de toute manière, concrètement, co-metteur en scène de la version malgache de l'opéra de 4 sous de Bertolt Brecht, qui a été créé ici. Il a été aussi l'impulseur avec la compagnie Zouave de la pièce Elle, qu'il a fait tourner dans 10 villes en Allemagne. Quand je parle des concerts que Ole a organisés à partir d'ici en Allemagne, ce sont des concerts de 30 villes. C'est des un petit concert et je reviens. On parle souvent de la richesse de la diversité. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette richesse ne naît véritablement que lorsqu'il y a échange et partage. Des artistes, des techniciens, des scientifiques, des universitaires sont venus au cercle germano-malgache pour partager, échanger. Personnellement, j'ai le souvenir d'un artiste allemand qui est venu ici et j'ai vécu ces moments féeriques que seule la culture peut produire, de la rencontre entre un artiste venu d'Allemagne et les valises malgaches. Si Ole
a accordé une attention particulière à tout ce qui était porteur d'une forte identité malgache, il était aussi à l'écoute des tendances lourdes de l'évolution de la musique. Et il a vu que le courant du jazz qui commençait à prendre une ampleur à Madagascar avait créé l'engouement chez les jeunes. Et c'est à partir de là qu'il y a quelques années, il a créé ce courant avec Grant, du jazz au CGM et du jazz en tout cas, du jazz de l'escalier d'Anaraké. Et je partage l'avis d'Henri, je serai de ceux qui, le moment venu, feront de la partie pour demander à ce qu'on rebâtisse cet escalier au Jorski, au lieu de l'envers. Alors je profite de la présence de vous autres qui êtes du Côte Institut dans la région de l'ambassade. Nous sommes tous dépositaires de ce que Eckhard Toshowski a fait ici. Nous sommes ses héritiers, comme il a été dit tout à l'heure. Et j'espère que nous n'allons pas laisser tomber cet héritage et qu'ensemble, on va trouver les moyens pour que ce rêve d'Ole, qui s'est déjà réalisé, puisse aller encore plus loin. Pour ces exemples, parmi des centaines d'autres, Ole a été et restera dans la mémoire collective comme un acteur majeur de la scène culturelle malgache. C'est par ses activités culturelles, dans le sens le plus large, que le CGM s'est forgé une notoriété indiscutable sur la scène de la capitale de Madagascar. Et en réalité, c'est sur cette notoriété née de l'activité culturelle qu'a été facilité le marketing des cours et des formations dans le CGM. C'est une approche très moderne. C'est cette dimension qui a créé dans la jeunesse ici qui leur a fait découvrir le langue de cœur, etc. Je dirais tout simplement que nous sommes ici dans un lieu de résidence culturelle et nous le savons tous. Sans résidence culturelle, il n'y a pas trop de formes de résidence autres aussi. Nous devons être forts en nous d'abord avant de conquérir les espaces. Alors, Ole reposera dans la terre de ce pays qu'il a adopté et qu'il a adopté. Nous sommes tous, comme je le disais, dépositaires de ce qu'il a fait. Ole, repose en paix en cette terre que tu as aimée et qui te reconnaît comme l'un de ses fils. En pensant à toi, jamais nous ne pleurons, nous chanterons plus fort. Tu entends la musique. Merci pour tout. Merci. Satria feito ni TGC de Mangata Kamjaroa, a Catarina do Centro. Tena azo latenenao hoe raha mihoatra amin'ny zavatra rehetra nataony olona eo dia mety hoe etsy ny zavatra niainanay satria maro oatra ny zavatra natao ho an'ity Madagasikara ty sy ho an'vahoaka malagasy. Izy no ataoko hoe nanome sehatra ny voalohany indrindra teto amin'ity sehatry ny CGM ity a. Izy n'olona nahitanay voalohany a dia nanome sehatra hoe tonga avy ianareo manao fampisehoana eto amin'ity toerana ity a ary mitody sy nijanona intsony ny fanomezany sehatra atao aorian'izay rehetraizay. Santionany kely zany fa ny zavatra betsaka mbola nataonao anay ho izay satria izay no fantatra efa fantatry ny zavatra nataonao any Madagasikara fomba voalaza koa ary ny kiray anisan'ny bebe dia izy koa anisan'ny ahafahana ny manao tournée tamin'ny Europa tamin'ny taona lasa teo tany Allemagne sy tany Frantsa zany dia anisany andray anjara be lehibe tamin'izany ary nahafahana nahatanteraka zany fetezam-patrany ilona. Tena toko hoe vahoatra ny lela raha hiteny Tomasika rehetra satria ao anay misy fahampangana lehibe ho anay manokana kanefa koa ho an'ny Malagasy.
rehetra. Mboariny finoana feno mba tsika tsirairay aby sy mifanerasera taminy ny fianakaviana ny tapaka sy ny namana indrindra ho amin'ny CGM marantio mampahiry atsika an'olo lalana ho anay dia visionnaire zany rangaza ho anay dia olona nanana fomba fijery tena mandeha lavitra ny rangaza ary nampitainy iverinay fa nampitainy taty aminay zany ary mamparaitra tena milazaina hoe tafita ny tafiaminay ny ampatrasasa tena manana fomba fijery afakely ary anisan'ny tena nanamarika anay taminy dia mifahatsorana sy ny franchise nananany dia tafita tateraka raha tianay tsy dia be resaka izy kanefa kosa ny zavatra rehetra mbana zavatra lasainy sy zarainy ny tena mananazy. Sesosiro hazumangasu fitaianjaki firengembetuku Ninu azi ulu afakau Nidembudila mitazemu Hai kyute sopaketu Keru Lawarenai Izau Manani tesonate kwau Strenui Nunisu Etu Sesociataka Nundeketiansu Afu Tiambira vese hamendra te faranau Mi finu anasianate Hai chiute sopaketu Hai chiute sopaketu Lava e kenai Isau Manani tesonate quau Hai puliru averu maniru averu Tam savakiru takamiru seku Tau puliru Azumangasu Ai chiuse sopaketu Ai chiuse sopaketu Lava rekenai Isau Manani tesonate quau Ai chiuse sopaketu Peru, Et avant de finir, nous allons chanter ensemble la couleur de l'espérance, de la joie, la couleur du ciel bleu avec le groupe Lanchamangamak. Et avant cela, j'invite Madame Tania Roy, première secrétaire de l'ambassade d'Allemagne, à prendre la parole. d'Allemagne qui nous sera à dire ne pas malheureusement peut être
nous en ce moment m'a prié de nous lire quelques mots. Le décès subit et inattendu de Eckhard Wachowski, directeur du cercle germano-malgache depuis de longues années, un grand humaniste avec un grand cœur, un pilier des relations amicales entre l'Allemagne et Madagascar, est une perte énorme pour nous tous. Durant les presque 40 années qu'il a vécu à Madagascar, il s'est consacré à promouvoir la langue et la culture allemande et à soutenir, comme nul autre, la vie culturelle si riche de Madagascar. Il a soutenu un grand nombre de jeunes malgaches qui sont, par la suite, devenus des artistes populaires bien aimés et même des fameux ambassadeurs de la grande ville à l'étranger. C'est ainsi qu'il a pu développer dans la grande ville et à l'étranger un réseau sans pareil qu'il a toujours su largement utiliser pour la bonne cause. Avec un grand amour pour ce pays, en dévouement et en enthousiasme sans faille, il a œuvré bien au-delà de la scène culturelle. Ce n'est pas sans raison que tout le monde le qualifiait de Zanatan, un titre qui normalement n'est réservé qu'à des étrangers qui sont nés en vie. Sans laisser une perte inestimable pour l'action culturelle allemande et la vie culturelle de Madagascar. Eckhard Wachowski wird uns allen fehlen. Ilai chamagamala Saruna nitunia Unela ni uluma sine Kaizantina wani Ilahi Kamagamango Saruna Ikunirauna Funela Liulumasine Kaizan Simawani Rianna Adi natafai Azabatawin sunye Radikazunani tsane Nisi sarapani rinariana Adina tafaine Azamatawin sunya Ramidya sunani tsale Nisi samapani rinariana Aizalayana
Naizao na ianao mandalo fapivaine si misy onineto kamari famelariana Raseda kavelucirco Ilauzani avatiana Tumundala narinyazi Isi kazambula wamirianuna Raseda cavelucento Ilauzani avatiana Tumbundala nareniase Isi kazambula wanirianuna Zay lay fotoana matetika dia voaka ty trano ty isika dia voakatsika roa dia manao isy fotoana manokana ao ambany eo misy an'ilay fanfare dia avy eo mipozentra dia milana tsara sika zany maka ny fiaratsika mandeha lalatsika any amin'nagatra tunnel dia any ambanidia any Kasbukana dia any amin'ny Kalodatoba dia bypass dia any amin'ny fiangonana kanana vaovao dia ry le fiangonana vaovao iny malaza Ilani tamangamangu sarumantu nirauna Funinani ulumasineye Aizan timbawani riana Rilani tamangamango Sarumantu nirauna Funinani ulumasineye Aizan timbawani riana Nadi natao fahiny Azamba tao itsony wa Ravikazo nanitsane Ny sisa nampanirina riana Nadi natao fahiny Azamba tao itsony wa Ravikazo nanitsane Ny sisa nampanirina riana Na izao na ianao Mandalo fampivahiny Tsy misy onineto Kao kamaiva melariana Na izao na ianao Mandalo fampivahiny Tsy misy onineto Kao kamaiva melariana Rasendra kavelontsento Nilauzani avatiana Tumbundala reniaze Isika zambola wanirianunaha Rasenda kavelontsento Nilauzani avatiana Tumbundala reniaze
isika zambola hoany rianona ilanitra mangamanga saromanitoliraona fonenany olo masine aizano simba hoany rianona midina eto tsika zao dia mbola mizany mambana satria misy amin'le presidente atao hoe zany presidente não, zareo manko tokony tizaka kely fotsiny izy dia le temps mampapatafidina eny ambany asy dia tonga dia tobilo Makanya kamu tak fanta tu. Allez, vous laissez bien. C'est où le Negativ.
Adesso ottenendo un comitato direttore non le domande. Mana murah di Yaria, asal face tu. Atul, Zain. Zang! Zain! Oka! Sekabari.
Turun! Sai! Sai! Nagawin siya nagawin. Hindi natin nagawin ni artista. Alam ko yung tela ko. Ito ng tela rin bata. Ang Sofia. Kailan sige itong titueran ni Tiso. Yala tsin ala fonto pulte mena kamaslanga para tsimena de mazu. Rufu de beso atau tsiksau. Patina daw ang sikiti. Dia na fita bitku de tronsikia. Arin sa fidian chuan fumba mamalagasi. Kau niti ke funata raksan. Sulava tentum. Tendai baba no tronsikia makasita ka sumakatela tsikareta am'izao fanompoana izao am'izao fanomezam-monina izao fianakaviany tsy voavaly ny fianakaviany izao fa dia Andriamanitra ny amaly azy ary dia lasan'izay reny raha tsy rehetra izy no nandao antsika mba niasa ny toetra ary toizana izany ho azy rehetra andeha ho any amin'ny toeram-pandevenana moa dia mikasitrahany nefa zay tsy afaka ihany koa ny mandeha Tsizoto mipetraka Tsilaina fa be dehibe no adidiny manaka efa be dehibe ny vitanareo ka dia mankasitraka indrindra ny tompo homariky izany sorana sy fankasitrahany izany dia hanangana ny tanantsika akavanana isika rehetra zay mankasitraka Oh,
lilany tamangamanga saromanotony raona fonenany olo masine aizano simba hoany rianina